Araka ny fotoana ny famezana tompoko lasy tompoko vavy dia tafaraka eto indray tsika amin'ny takarivan'ny alarobia fa 17 ny volana jolay 2024 ity manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy hatramin'ny farany ny matoam-baovao isan'ny songadina hoentina amintsika dia ireo sosikevitra izay noentin'ny mpanelanelana iraisam-pirenena dia ny avy eo anivon'ny GKM izany entina ivoahan'ny Madagasikara ao anatin'izao krizy izao. Eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana kosa dia ny fitokonana tanterahan'ireo mpampianatra mpitsara ny fanadinana CEPE sy ny mpampianatra izay nanadina ny EPS tamin'ny fanadinana BBC farany teo ary ihany koa ny fisokafan'ilay hetsika fiermada handiany vaovao indray ireo no entina amintsika ary manasanao kosa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny tontolo politika aloha izay no isantarantsika ny fotoana ary amin'ity hariva ity ny tokona tsy hitiny tsara araka ny nafantarana azy moa ireo mpampianatra ny tsara zany ny fanadinana CEPE arahantsika avy eo zay fa ny tontolo politika araka ny efa nambara teo dia tsy araka ny lalam-pandrenana ka tsy azo tanterahana ny lalàna laharana 13 tsipika ohatraohatra efatra makasika ny fahabanga-toeran'ny filohan'ny tetezamita ka manindry ireo mpikambana rehetra ao anatin'ny governemanta hitantana ny tany sy ny fanjakana araka izany tsy maintsy ireo filohan'androm-panjakana 3 mirahalahy ihany aloha no andray ny fitantanana. Tsy neken'ny fisarana avy momba ny lalam-pandrenana androany ny lalàna laharana 13 tsipika ohatraohatra efatra momba ny fahabanga-toeran'ny filohan'ny tetezamita izay nilaza fa mpikambana ao amin'ny governemanta no miara-mitantana rehefa misy izay fahabanga-toerana izay satria raha ny fanazavan'ny HCC dia tsy manaraka ny lalam-pandrenana izany fanapa-kevitra izany ka tsy azo raisina. Tsy maintsy ny filohan'ny androm-panjakana 3 araka izany miara-mitantana rehefa banga ny toeran'ny filohan'ny tetezamita. Momba ny fifidianana filoham-pirenena voalohany amin'ny Repoblika faha-efatra dia anjaran'ny senita miaraka amin'ny firenena mikambana no manapaka kandidaty fanemorana amin'ny fifidianana rehefa hita amin'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana ny CES fa noho ny antony tsy azo anoharana dia voatera hemitra izay fifidianana izay. Tokony hajaina ny 90 andro mialohan'ny fifidianana iantsoana mpifidy ka ny didim-panjakana raisina mandritra ny filan-kevitry ny governemanta dia afaka manapaka izay. Ary farany dia neken'ny HCC ihany koa ny lalàna laharana 13 tsipika ohatraohatra ray momba ny tombontsoan'ireo filoha teo aloha satria tsy mifanipaka amin'ny lalam-pandrenana izany raha ny didina avoakany.